zavatra amin'izao malagasy zao. Malagasy nefa miasa maraina, voaka maraina mody ariva nefa mbola tsy hita hafa hoe mandry. Tika aloha zany nefa niza mpitondra eo izy tsy maintsy miasa tika. Na kultura valmana na ira zona piana tsy maintsy miasa tika. Fa le toa karena tika malagasy nefa anakareny mana tika. Fa lay fondra fanjakana miara amin'olo mama aminazy anie no lasy fa le mavoaka malagasy taraiky eo nefa atika le zavatra ondrana avy amin'ny anaratika zany raha mila mbola anaty dia avy amin'tika zany satria hoe efo Andry Rajoelina ndrina mbola any dia azo fa atika malagasy nefa tsy miverina any amin'tika zany fa makaiza miverina any aminazy satria izy mitsinjo no avy izy zao ilatsaka izy tsy mandatsaka tsony izy tsy latsaka tsony izy manao raha-panireny nefa izy anaova iny vetivety eo dia efa tonga indray ny 2028 dia efa mizara vola makety makery dia efa asa indray izy fa itsika vahoaka malagasy zany mila tonga saina hoe zao izy ny tokony hoe ho asoritika eo io tsy hoe ny flora valmana na tsy voalana zany izy manana mampiasa fahefa fa mila atsika vahoaka zay ry namana ya mankasiraka anao anatin'izay zay ngely hoe boka mangatabady ny anaran'iray no mety mangataka raha miresaka ny tiboinina 77 fotsiny ohatra zao isika dia tsy maintsy ny anaran'ny Madagasikara no entina tao anatin'izany rehetrarehetra zany dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe anareo rery ve ny Madagasikara anadahandrenareo ve zany ty fireneny ity ka dia tianareo atao amin'izay itiavanareo azy amin'izay mahadia volana ny sainareo miaraba tompoko efa tafiditra somatsara dia ahoana ny fandehana maheno anao tsara salama tompoko salama tsara ianao manao mba saika mba ny hevitra kely ndao ary reto fa nokevitra hevitra kely andeha mpanoana mpitolo reto zany oako fantatry ireo mpanoandreo fa tsisy mandafandrosoana eto fa fandrosoana zay anaovan'ny zareo litania avy tany sain'io tsy fandrosoana ho an'ny 90% ataony misy zay mampahantra velona anazy fa ho andry zareo ka oaka izy mba handinika fieritseritra tsara fa tsy anazy reo olo ty Madagasikara ty pitehany daholo ny ekonomian'olona pitehany daholo ny industrian'olona dia lazay fa misy fandrosoana eto aiza mbola nisy olona fanjakana tetika avany amin'ny daholo ny fanapahan-kevitra rehetrarehetra amin'ny zavatra misy eto zao nefa ny fiaramanidina corruption be ataony lazay fa tsy fantany tsy mbola misy mponao fanjakana manao an'izany fa mampatory vahoaka mitsangana fotsiny ny ataon'ireo manapotika fotsiny ny ataon'ireo ka dia okitsika malagasy mba handinika fieritseritra tsara fa samy tany am-pianarana samy mahay samy namen'Andriamanitra fahasoavana mety aminazy sotra tompoko mankasitraka anao nitondra n'izay fanehoan-kevitra ao izay ary zay tokoa ny mahalasa ny saina nge ao anatin'izao zavatra rehetrarehetra zao raha horesantsika vetivety ny anytao masina amin'izay fandrodanana trano zay hoe aiza zany reo olo reo nipetraka efa tsinjo fanjakana fantatro ny fanjakana ve zany rehetrarehetra zany sady hoe velombelona sy mitafitafy lanitra eny daholo sanatry ny vava ilay vahoaka malagasy raisitsika ny antso manaraka miaraba tompoko dia ahoana ny fandehany salamatsato ihany ya miarabantsika avy ny fianaratsoa dia ahoana ny fandehany ihany resara ihany ty avy ty fianaratsoa ny zavatra misy eto Madagasikara dia zao sao dia veriny zareo ohatrany hoe bombo sisety na écran plat na le volamena mivadika longamby ary le aferany voinina tika ane ny tena marina tangataka amin'ny Amerikanina ka tsy avelany Amerikanina zavazava-pona io na foana ho azy fa la hafa le aferafera eto amintsika hoe sarosaromana zay ny zavatra hitako hoe atao amin'ireo fitondrany ka ireo mieritreritra ny vahoaka hoe dondona mihitsy fa dia ho hitany tsara fa ny Amerikanina tsy anaika ho ny moramora loatra betaka mankasitraka anao zay aloha hoe ny vahoaka malagasy eto nefa nizarina sy nampiainina tao anatin'ny resaka hoe kolikoly ny fizarana koveta sy ny saosiny t-shirt sy ny karazany moa zany fa ny Amerikanina tsy nahazo koveta ka dia ho hita eo no iaran'izay satria raha tonga eto tokoa ny FBI dia tsy ho amin'ny tombontsoan'ny malagasy fa ho an'ny tombontsoan'ny zareo dia ahoana ny fandehany miarabanao fandehana avy aty Mazengà foana sametraka ny samboadiny député afaka andro kristian dia tsy nahazo lalana tsy navela moro vahoaka fa lazaina fa tsy mahazo lalana fa satria andray sadeka hony tsy mahazo manao lanonana tsy avelan'ny fanjakana hafahafa samboadiny afakandro nefany mandeha zany nefany inona ny festival any Anosy-Be inona tsy Madagascar tsy manelingelina ny sadeka iny
ohatran'izay fandehana aty Majunga fa nefa maray amin'ny telo saika metraka ny sambo adiny efakandro dia tiany ekeny autorité aty Majunga. Mankasitraka anao nampiapitan'izay vaovao izay ao anatin'izany moa ny resaka hoe fingapingana daholo ingeny antso zay ary tsy vao izao nisy an'izany raha tratran'ny raha amin'izao fitondrana izao fa dia tena hoe misy foana zay inona ny dira mivitsika amin'ny petrolina moa tahaka ny rehefa hoe iza no afaka mamory vahoaka rehefa iza mahazo lalana ao anatina fotoan-dehibe tahaka an'ireny a zay le hoe tiana ho atodika any aminareo daholo ve mason'izao tontolo izao te irehareva ny mpitondra fa hoe mavita azy te hidedadedaka sy soratena eo anatrehan'ireo atao hoe filohampanjakana maro samihafa mikambana ao anivon'ny sadek zany aloha zany dia efa iarahantsika mahalala nanomboka tamin'ny tondrany an'izao firenena izao a efa iarahantsika mahita ihany koa ary diso fantatry ny vahoaka rehetra mihitsy zay hoe fahaizan'ny mpitondra mirehare mizaozao ihany koa ao anatin'ny fitantanana ny firenena raisitsika ny antso manaraka lasa indray ianao nefa ny voavata amin'ny voatonga ianao dia efa saika ho raisiko ao anatin'izany dia manentana ny tsirairay avy indrindrandrindra ny fitondram-panjakana ao anatin'izao miarabanao tompoko efa tafiditra somatsara ianao ohatra to lasa indray ianao zany zavatra rehetrarehetra zany mila petraka mazava ihany koa hoe iza no afaka maneho hevitra iza ihany koa no afaka mamory vahoaka sa hoe matahotra ihany koa ny fitondram-panjakana hoe so dia hitroatra ve sanatriny zany ny vahoaka ne izany na tsy zany ara miafy ihany ny ainan'ny vahoaka ao anatin'izao fitondrana izao makahery aiza ny antsontsika teo lasa ianao a tonga dia afaka miditra avy hatrany isika raha vatany vao tafiditra dia tonga dia miteny avy hatrany miaraba tompoko Yerana terina kely kolefema. Andao ary zatsisy. Fa inona moa zany natahorana amin'ilay fametrahana sambady? Nga moa tsisy tena-panjakana ihany miara-mijoro rehefa mametaka andreny. Mety tsisy atahorana ihany mijelonan'ny fandriampahalemana kosa zany. Dia le momba le tany atao masina ihany nga namana. Dia mba ho aiza marina zany reo vahoaka reo amin'izao fiainana izao. Mety fitsitsika any fianakaviana aloha nefa haritra sy volana zany. Mba tokony mba nijery azy zany ny fitsimponina na be tanàna na solombavam-bahoaka ny toerana mba mijery andreo fa tena mahampalahelo zany mijery le ranomasin'le mpianakaviana sy le tompotra aminy. Tena mana mba tokony raha mba tena hoe mijery ny vahoaka mihitsy zany fanjakana tokony mba jere zany andeha ho aiza nampiny tanotory an-dalana zany. Mampalahelo rangaba zay moa zany vanisika dia makahery andreo rava-pananany satria mankasitraka anao ihany koa ao anatin'izay atao hoe fanomezana fankaherezana izay indrindrindrindra misy zaza mpianatra ao anatin'ireny zay hoe efa nomankomana ihany koa ny fidiran'ny mpianatra nefa tratra ny toetra raha ohatra zany lara-pahamehana aloha tsy maintsy trano ialofana alohan'izany atao hoe ampianarana izany lasa tsy rambona mazava ho azy ilay fampianarana asa hoe aiza nipetraka eny amin'ny miamibika ve sa hoe any amin'ny gymnase-ny arena ihany koa Toamasina ve tsy fantatra zany rehetrarehetra zany eto mantsy mahatonga ny mivoaka daholo ilay resaka satria rehefa tsy hainareo nametraka an'ilay izy dia lasa ny vahoaka malagasy ny midika ao anatin'izany fotoana rehetrarehetra zany ary zay le hoe aza manantena no hafamainy ianareo mpitondry ao anatin'ny fahorim-bahoaka tahaka izao raisika ny antso manaraka miarabanao efa tafiditra somatsara ianao dia ahoana fandeha miarabanao tonga soare za zany tsy tehiteny tsony le hoe vahoaka tsika vahoaka ohatra fa tsika vahoaka tsony le izy fa ataovy isam-pokotany indray ranga any amin'ny fokotany any mba mety hoe misy miasa mangina dia miara-mindrona ary tsiaralika olona vitsivitsy kely reo ve ro anadala tsika dia mitodika ho anareo tafika indray koa nareo surtout nareo gendarme reo ny olona mibaika anareo reny afaka fotoana vitsy dia ho retirety ilaisa voavoaka ampianarandreo mba sokafo maso lay sokafo mibetsin-doha laisa lesa mba te avaram-pianarana nefa ilaisa vitsy mietete manambady manjanaka ilaisany dia ho aiza lina rehefa miala teo reo olo reo fa tsy mba misy anankiray mba tonga saina ve aminareo dia ho an'ny any Tomasina zay anareo Tomasinao nareo Tamatavy eo zany nareo moa hatramin'izay tena malaza nakafian'ity volomboasary ty dia tsy mana hoe mahay anareo zay fa hoe mba tongava sainy raha voan'iny ndraika dia mba tokony ho tonga sainy mba mahay mamindra rehefa aveo fa anareo maro anitsy angenareo itsyranga dia samborinareo préfet dia samborinareo zay manadala anareo
Ranga dia mirary soa. Mirary soa anao ihany koa amin'izay atao hoe fanehoan-kevitra ao izay moa zany. Mbola resika ihany ny antso manaraka izay efa vombonao a. Miarabanao dia ahoana ny fandehana? Efa tafiditra soamatsara ianao? Efa tafiditra ianao? Lasa indray ianao nefa nenao efa tafiditra soamatsara zao. Zay le hoe eto zany le baiko midina mihitsy zay tena hoe ifehezana ary fampitahorana mihitsy manao raha matahora mihitsy mba azahoana an'izay hitazomana an'izay hoe fahefana izay nefa hatramin'ny noviana moa no fetrany zany atao hoe tsindry sy tery izany a fatorana ihany koa eto Madagasikara. Raisitsika ny antso manaraka, miarabanao? Toy ndiava ty Morondava, Barea. Iandao are. Efa pitora tsy manaja tanteraka ny zon'olombelona no eo. Mandevina ny demokrasia. Jadona sy mpanapam-pahefana ary manitsakitsaka ny lanam-panorenana. Fa de nefa mahafantatra tsara mihoatra antsika olom-pirenena zareo avy amin'ny ivelany. Io il jeparsa. Efa fihantsena no ataon'ny Frantsay amin'ny fampidirana tafika ao. Zany hoe tsy voahaja ny dingany ara-diplomasia tokony atao dia fa izy io hita miseho ho tompon'io. Ka raha fifandanjahan-kery no hatao, ny sitikaizany miaramila misatro manga ny vondrona iraisam-pirenena, mahagaga zanaky kalahafa rehefa Madagasikara. Samy mahakadidy ny fihetsiketsehana nataon'ny vahoaka sy ireo kolektifa ny kandida angamba isika. Ny resaka miaramila misatro manga ny filoha ravalimanana tamin'izay. Mahagaga fa miaramila manao kagolo manafinendrika no ny latsaka nanao herisetra na hatsiravina tamin'ireny. Ahoana marina fa raha ny statu ny raisam-pirenena tsy dia zany loatra. Sotra toko. Ya, mankasitraka anao nitondra an'izay fanehoan-kevitra ao izay. Raharaha dia raharaha tokoa ity zavatra iainantsika vahoaka malagasy ankehitriny ity ary mila misikintsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany ary mila miaina ihany koa miezaka ao anatin'ny fotoana tahaka izao. Resitsika aloha ny antso manaraka, miarabanao? Tena paraparany kely KFM. Ndao ary. Mba engaviana antsika rangaha. Aleo tsy fandatsa tsony. Raha napozina homay ve ny tany tsy efa samy namoaka ny entany daholo. Raha napozina ohatr'izao ny fiainana avy eo moa isy nandelidina teny an-dalambe teny tamin'ny 2002, 2009. Raha napozina hoe ho 3 arivo ny Kilaon'Ny, ho 2 alina ny litra menaka. Marina mafy raha mbola nisy nandrovotra pataloha teny amin'ny 13 mba aleo tsy fandasa fa efa samy fotoana aloha dia miandry avy toy ihany aoko. Tsisy azo atao ara moa toy ianao vao mihetsika dia efa miandry anao ny lacrymogène. Dia efa makasitraka fa mba averina kely paraparany. Mankasitraka anao. Mankasitraka anao anatin'izay. Ny zavatra misy anie ny tompo ary anie naka-hevitra mihitsy hoe indro avy tony mpangalatra dia izay le izy. Ilay tampoka ohatr'izay ny zavatra tena izy fa tsika raha zavatra homanina zany tsisy zavatra anjary eto fa ny zavatra tampoka no tena zava-dehibe eo anatin'ilay izy feno asina. Sarotra dia sarotra na ianao fotsiny izao ary ange no mipetraka amin'ny toeran'ireny olo ireny inona no ndeha atao? Azadinoina fa misy amin'ireo olo ireo izay miompy ary nanatotona ny arenany raha ilaza raha tsy ilaza fotsiny ohatra ny fiompiana kisoa ao anatin'izany izay nitenen'ilay rem-pianakaviana iny moa efa narotany zareo ny trano ilay fiompiana sisa ny najanona atao moa zany aloha mandra-pahatonga ny atao hoe fanampiana vonjomaika ao anatin'izany fotoana rehetrarehetra zany tsy fantatra mazava nefa hoe hatramin'ny oviana moa zany no avy izay fotoana izay hoe fanampiana vonjomaika izay fa mampalahelo anefa na tiana na tsy tiana dia misy akony eo anivon'ilay fiarahamonina sy ilay isa-tokantrano ny toe-javatra sahala amin'izao. Raha ho tombatombanao efa nresantsika teo ny amin'ny resaka hoe tombana ara-bola ny mety hoe ohatrinina tranony ohatrinina any ny fananan'ireo olo ireo izay rava-fananana vokatra izany ny amin'ny rivo-doza sy ny atao hoe rivo-doza voajanahary ary ane tsy fidiny.
Maika moa zavatra azo atao hoe fampiresahana izany. Ny savorovory kilatona ho sika malagasy izay ary arakaraky ny fampiresahana eo tsy maintsy ahitana hevitra ihany koa zay le hoe ny hevitry ny maro mahatakadavitra fa amin'izao fotoana izao tsy misy fifampiresahana tsony ny eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka hoentina. Efa hevitra tapaka avany ampidinina zay moa le hoe hevitra tapaka avany ambony ny temy midiny iny ifampifehezana fa na izany zany temy miakatra ifampiarana ihany koa mba manaiky miaino ihany koa ve ny mpitondra amin'izao fotoana izao manaiky ihany koa ve mety ihany koa ve hoe angilana ny sofina ho amin'ny vahoaka malagasy satria aza dononany fa tsy afaka ny hamaritra hoe mpitondra firenena ianareo raha tsy ao ny vahoaka malagasy satria ny mahafirenena firenena ihany koa dia ilay vahoaka malagasy ao aminy ao raha hoe firenena malagasy ny resaka dia isika vahoaka malagasy eto Madagasikara ato amin'ity nosy ity sy isika poniny eto no mahafirenena n'ity firenena ity ka raha sanatria zany raha ka tsy eto tsika mianakavy inona moa zany no ataon'ireo eo anao inona fotsiny eo reo angataka fanampiana avany ivelany reo ho an'izy ireo fa izay le hoe ny anarantsika vahoaka malagasy no eton'ireo mangataka sy manao arkarena ho an'ny tena mameno ny kitapony sy ny paosiny sy manampony ny any amin'ny voziny ny anarantsika vahoaka malagasy ary zay ny tokony hoe maharary atsika ao anatina toetra rasala amin'izao hoe mba mila maharary isika tsy atory intsony moa zany raha reo ny vona rehetrarehetra reny etsy Kilaon'Ny ihany koa ny resaka hoe ny any tuliara moa zany ny amin'ny resaka ty base tuliara ity amin'izao fotoana izao dia tena hoe Abdala tanteraka ny ainany vahoaka malagasy any toerana any faritra atsimo any dia makahery ireo atao hoe zaza mamambehivavy izay anisany hoe ny raim-pianakaviana ny lohan'ny tokantrano mihitsy no mihery anaty krihatra amin'izao fotoana izao ifanenjehana amin'izay resaka hoe tombontsoa izay tsy miteny ny mpitondra fanjakana manoloana an'izany zavatra rehetrarehetra zany anefa tsy misy resaka tsy misy dinga tsy misy fanapahan-kevitra ao anatin'izany marojaona. Mazava tanteraka ny faneon-kevitra tamin'ity anio ity izay tena hoe ao anatin'ny fitantanan-draray isika eto Madagasikara samy tomponantoka avokoa nizaniza mbola mahatsapa fa malagasy ary zay mamalagasy atsika izay matondotsika miteny hoe malagasy dia misy tompony tany zay dia misy tompony ihany koa ny teny fa tsy sanatria amin'ny vavaladiny lelaka hoe ny tany malagasy dia lasan'ny ranona na lasan'ny ranona fa tokony hipetraka io amin'ny malagasy nefa kely efa nanan'indray ve mbola alaina aminy tsy tsara raha vi izy mba nanorina nandritry ny taona maro teo amin'ilay toerana na najary azy io ho lasa maty onona dia ho amin'ny ankehitriny nareo tonga tampika oatra ny fiavian'ny Kristy araka ny lazaiko teo dia arodanareo le izy ny zavatra atao zany ao anatin'ny seratra zay mahavita aloha dia alao izy mba hipetraka arak'izay tokony izy satria nareo tsy amme nareo ny nanao trano be bildine ery ivato ery lasa misy lolona izy dia atahoran'ny olona na nipetraka eny arany nataonareo mipetraka maimaiponeny ary le olona tokony hisitraka zany dia tsy mety hoeny intsony izy satria manony ny tahotra ary be deabe iny efa nanaovana fisarihana tamin'izy io dia nahazo azy io fa tsy mety makely le olona inona ny ato dia tokony tonga sainy nareo hoe inona ary ty matoa zany raha rehetrarehetra misy eo amin'ny akapobe ny eto Madagasikara ny hoe nisy zavatra mipotra tary fanondranana tary nisy tratra tary sy maro izy dia efa tsy mahomby tsony zany fitantananareo dia mila mieritreritra fa tsy hoe akory ny fa hoana marina izy ity iza ny tena ratsy atao an-dahapato iza ny tena manosim-potaka atao an-dahapato fa na iza na ho an'ilay manotsana aza ho sy ho an'izay olona voakasika dia tokony tsy afa-miala raha eo amin'ny sihatra iraisam-pirenena no jerentsika satria dia tomponantoka tanteraka izy ireny manoloana ny zava-misy ho amin'ny ankehitriny fa tsy hoe avelavela fotsiny ihany ao anatin'izay sehatra izay raha ny zavatra tena izy zany raha fanambarana atao etseroa dia hoe tsy misy mandalo tamin'ny tsy maintsy ary zay mihitsy amafisy mihitsy hoe tsy maintsy mandalo tamin'ny tompony andraikitra teny anivon'ny primature sy ny fiadidinan'ny repoblika ny tontataratasy momba ireo bohina 777 misy adimy mitondra ny lahara-pamantarana malagasy ireny manampaizana manokana moa amin'ny famorina fiara manidina malagasy no nanontaniana tamin'izany raha ohatra hoe izy ka tsy nanana an'izay lahara-pamantarana izay iny dia tsy maintsy voatifitra teny anabakabaka teny izany fiara manidina izany satria io lahara-pamantarana io aloha jeren'ny radara voalohany dia hitan'io dia any aniny io matoa zany afaka mipetraka tamin'ireo seranam-piara manidina maro isan-karazana dia mazava zany fa aza mody faniny eo nareo ny zavatra ataoko misy farany avokoa ary tsy misy takona zay tsy ho hita
eto amintsika izao tena lasa tena any any amin'ny tanora mieritreritra hoe andehanao manao politika sy efa ny fanaovana politika nazahoana tombontsoa bebe sy azahoana toerana reo lefa nahazo taona sy tao anatin'ny sehatra-panaovana politika indray miteny hoe ohatra tsy mety tsony ty fanaovana politika ty fa andeha zay hitondra fivavahana de famadika ohatra zany ny zavatra misy eto de misy zao hitatsika izao tamin'ny fantalova filoha teto Madagasikara de nahetsiketsika indray aloha ny teleferika de mipetrapetraka teo indray nandritry ny taona elaela de mandalo indray zao sadeka de io indray zao miodikodina indray tadio mazavatsara nefa 2 tapitra isa euro nanaovana azy io e izany vola rehetrarehetra zany ny taranakitsika zay fandimy zany hoe raha miteraka zany de ireo mbola reo zaza reo sy ny zafin'ireo zaza reo mbola andoha izany trosa izany be de be ane zany andria malala feno asiny ny zavatra tena tsara dalana eto amintsika maro be reo zavatra tena tsy nandeha tamin'ny tokony ho izy teto Madagasikara be de be reo fitarainana ho amin'ny ankehitriny zany lasa tapenam-bavotra ny tongobolo ny vahoaka malagasy tsy afaka mikoropaka intsony izy ireo amina sehatra maro isan-karazany ao anatin'izay sehatra izay